Mbola manon fitokoana ny ary tsy mbola nandray ny asan'ireo praikdrara tamin'ity andro androany ity na dia nisy aza ny famahana amin'ny ampahany ny fitakiany izy ireo ankilany anefa dia isy ny fipetra horaisina ho an'izay minihy tsy manon ny asany hoy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fitsarana eo ampiandrasana izay rehetra izay dia efa misy ny vahaolana aroso amin'ireo manana raharaha eny anivon'ny fitsarana. Efa nisy ny fepetra vonjomaika noraisin'ny ministeran'ny fitsarana mba andraisan'ireo olona manana raharaham-pitsarana eny anivon'ny tribonaly araka nambarana Andriamatoa Emile Andrenasolonjanahary, sekretera jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Ireo lehibe ny praikdrara no andray ireo raharaham-pitsarana amin'ny fampanoavana ary ireo officier du ministère public kosa no anatanteraka izany any anivon'ny distrika. Efa nisy ny famahana amin'ny ampahan'ny olan'ireo praikdrara ary tokony hiverin'ny asa kosa izy ireo etsy andaniny araka nambarany teo anivon'ity ministera ity hatrany. Zay zany misy fepetra nyraisin'ny ministera moa ohatra hoe zay miasa tokony tsy hosakanandry zareo, tokony tsy ho ampitahorina fa velo izy mba hiasa satria zonony miasa mety zo koa mitokona fa le fitokonana moa dia hoe araka ny voafaritry ny lalàna zay kosa aloha fa ny miasa eny araka ny voafaritry ny lalàna koa ny miasa koa aloha tsy dia misy fepetra loatra zay zany no fepetra dia fepetra hatramin'izao aloha zany dia zay dia jerena aloha io hoe manahoana ny zany manahoana fa tsy miandry ela amin'ny ministera akory hoe dia hitarazoka be dia hikatony tsy asa foana ny fitsarana fa miezaka hatrany foana mitady vahaolana foana ny fitsarana ny ministera zany mba hiasan'ireo tsy hoe mety tsy ho afa-po foana ny izy satria tsy ary zay ho angatahana dia ho azo satria mangataka fa tsy mandidy zay aloha tsara mpatsipihana hoe tsy mandidy fa mangataka ary fanjakana tsy nanosom-potanana fa dia nandray. Namafisy ny sekretera jeneraly ny ministera fa vonona amin'ny fanohizana fampidiniana ny ministera tompony andraikitra etsy andaniny dia mbola nanohy ny fitokonana tamin'ity androany ity ka nanambara ireo sendika ny praikdrara fa tsy nahafa-po azy ireo hatreto ny 9,000 izay atokany fanjakana ho tambokaraman'izy ireo satria ho azy ireo dia mandrafitra ny 10,000 fitakiana ihany zany. Vonona ny lefitra kosa nefa izy ireo raha toka 20,000 amin'ny tambokarana ny takiana izy ireo no omen'ny fanjakana. Mangataka feonana amin'ny filohan'ny tetezamity ity sendika ny praikdrara ity ary isan'ny fanambarana lehibe ho tanterahan'izy ireo amin'ny zoma ho avy izao mikasika ny fitohizan'ny fitokonana tanterahan'izy ireo.